mitombo isan'andro ny olona na vondron'olona na fikambanana na toko politika vonina hiasa iaraka amin'ny kandida larana vadimy amby roapolo Marc Ravalomanana manana ny lanjany lehibe sy ny asiny ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreny anisan'izany ny ray aman-dreny avy any amin'ny faritry Betsileo izay nilaza tsy ampiambahambana fa vonina tanteraka hiasa iaraka amin'ny kandida larana vadimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Mihoatra ny zavatra nataonao tamin'ny andro ray aman-dreny zao teny nataonao olombelona mety diso tanidinao sary zay teny mamelahy ianareo raha misy diso natao nanomboka hatramin'izay ny olona ohatr'izao taminao tonga eto ngay Fianarantsoa tonga eto ngay Amorony Mania tonga eto ngay Betsileo tonga eto koa ngay Taisaka fanainao sambafy famaty ny fahatokavana eto hametoky ny toa zafady io ary matokiso fa tsy maintsy toky zay lahy raha indray mandeha matovana aza mandeha fisoty be farany teny de zao io zanaka io nanana ny eritseritra izy tamin'ity taon'ity nefa ny zao efa lasa rabasary fa le ny marina anie tokony anareo mianakareny fa lasa rabasary dia niny teny reto ray aman-dreny reto izy ka ny tenina no inona ro hevitrareo ray aman-dreny io zany no sy ny ray aman-dreny tamin'ny premeto dia nia koa ngay sanandray fanapahan-kevitra fa zao ady farany zao dia tonga ngay Betsileo tonga ngay Taisaka tonga ngay Fianarantsoa tonga ngay Amorony Mania tonga eto agnatreh masoanao ka hiteny malagoy matokiso. Tsy tonga ho azy ny fanapahan-kevitra ireo ray aman-dreny ireo iarahany amin'ny kandida larana vadimy amby roapolo Marc Ravalomanana fa noho ny fahatsapana fa tsy maintsy avotana ao anatin'izao fahantrana lalina izao ny firenena.